amin'ny fonao feno fitiavana, feno mantra, feno famboram-po. Dia araka ny teny izay meno anay nandritra ity taona ity, fitiavana mandrakizay no itiavako anao ka nampaharetako famboram-po ho anao. Tomoera aminay ary indrindra mitenena araka ny fombanao mba hiaonanay amin'ny tomponay, dia tokonaina, tokom-panavotana, tokom-pananganana izany izay atsapanay fa tsy vahiny ao amin'ny fanjakanao zahay, fa manana anao tokoa ho tomponay ary indrindra ho rainay. Zay rehetra natao teto amin'ny tempolonao masina nandritra ty andro ity ary mbola atao eto ankehitriny, da iso aso avy amin'ny fanatrehanao Jesosy io, ary dia tonony amin'ny tsirairay avy amin'ny olom-bo fidinao izay mivory eto ny teninao mamy indrindra hoe fiadanana aminao, amin'ny anaran'i Jesosy reherehetra amin'izao mandrakizay ho voninahitra ho raitsy. Amen. Ny tenin'Andriamanitra ho raisitsika hanorenana sy hitarihana ny amin'ity lahateny ity. Ny epistely voalohany soratan'i Paoly ho an'ny Korintianina. Epistely voalohany ho an'ny Korintianina ho raisitsika amin'izany ny toko 2, ary ho vakitsika ny 9 sy 10. Epistely ho an'ny Korintianina toko 2, ny 9 sy 10 mivaky toy izao: manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy Tompo, fa araka ny voasoratra hoe, izay tsy mbola hita ny maso ary tsy mbola ren'ny sofina na niditra tao amponin'ny olona, na inona no efa namboarin'Andriamanitra ho an'izay tia azy. Dia isika no nanambaran'Andriamanitra izany tamin'ny fanahy, fa ny fanahy mamantatra ny zavatra rehetra na dia ny saina lalina izay an'Andriamanitra aza. Amen. Ny hafatry ny faneom-panokanana ny mama volavana Germaine, fantatritsika amin'ny teny hoe mama na mama neny lava, eo amin'ny fiainan'ny fifoazana. Dia eto amintsika izany.
rehefa hoe resaka faniompanokanana ny mama dia misy fantaniana be ary mendrika haky izany dia haky amanontany ntsika manao hoe nahoana ny lohateny toy izao no entina ho velarina eto amintsika eto ankehitriny valina ao ny hoe anatin'ny fankalazana sy fahatsiarovana ny 70 taona zay nahavitany faniompanokanana ny mama tany Akaramalaza ity taon'ity faniompanokanana zay nitanterahana tany toerana tamin'ny 2 Aogositra 1970 mialoha ny fanokanana ny mpianritany zany fa eo indrindra ny fiatrehan'ny fifoazana ny fahasarotany vanim-potoana iaina ny firenena ary miaraka amin'izany izy anatoetra ny mpino sy ny fiangonana Andriamanitra koa ary ao anatin'izany indrindra ny fifoazana ka izany rehetra zany dia mampanontany hoe mbola misy ve ny fikasam-pamonjena Andriamanitra ao amintsika inona ny antoka entina manorina ny fahatanterahana zany ary amin'izany ny faniompanokanana ve manana hafatra zay mamaly izany hetahitantsika izany indrindra sy hetahitan'ny firenena ka mitondra vahaolana mahomby sy azo antoka ao amin'Andriamanitra amin'ny teny hafa izy dia ny hoe tena misy dikany misy heviny misy lanjany misy asany tokoa ve nanatanterahana ny faniompanokanana satria tamin'ny fotoanandro zay nanendrena io asa masina io dia raha antsika malala ary mahatsiafa tsy avetrany dia eny na fankatoavana feno fa amin'ny maolona dia tsy maintsy misy mifametram-pantaniana hoe inona io makaiza io avy amin'Andriamanitra marina aveo mitondra inona izy io sanatria ny sasany hoe so tena santoka ny asa tahaka izany satria araka ny vakitsika zay tsy mbola hitan'ny maso zay tsy mbola ren'ny sofina zay tsy mbola niditra tao am-pon'ny olona zany rehetra zany hoe zavatra tsy nisy zany ka tena verina hoe mba nofinofo zany ary tsarotsika zay niaraka tamin'ny mama tamin'ny fotoanandro hoe mba honjohonjo ny mama ny lava sy ny zanany rery zany nofinofo zany raha lazaina tsy tenenana hoe haitraitra ka ny amin'ty hoe mitondra hafatra ho famonjena amin'ny firenena misy foto-kevy-dehibe tahaka izao mantsy dia ny hoe voalaza fa raha ara-tantara ny fifoazana tsy inona fa valitenin'Andriamanitra na valiteny omeny mitondra famonjena amin'ny fotoana mahalatsaka ny katerena ny firenena tondroitsika manokana amin'izany ara-tantara ary tsara ho fantatritsika izany teo ny pesta mahery zay nahazo ny faritany Betsileo tamin'ny nahatongavan'ny fanjanahantany tamin'ny taona 5 zany ka namoazan'ny tompony dada Rainy Solambo teo ny famelezan'ny menalamba zay nanohitra ny filazantsara sy namonina hafaty reo missionnaire nananganan'i Jesosy any nenina Velonjanahary zany tamin'ny taona 1700 zany teo ny fitrangany ady lehibe faharoa zay nanaovan'i Madagasikara sorona tokoa reo zanaky ny fireneny nalefa tany amin'ny vavahady mahery anisan'izany tany Verdun tany France zany ary miaraka amin'izany nanafian'ny anglisy avy tao majanga tamin'ny taona 2 zay nampyororony rehetra zany hoe tiany frantsay mbola tsy lasa reto koa ny anglisy ho avy anjanaka ary taoriny zany rehefa niotra ro ty tanindrazana dia raha antsika malala fa taony famoretana azy zay nanaovana hazalambo ary tsy akifidy lina tamin'ny faritany atsinanana manakary zany ro ty tanindrazana ka tamin'izany nananganan'ny tompo any mama volavana zany lava tamin'ny taona 1700 ary nanaraka tatorina dada to rakotsandro Daniel tamin'ny taona 9 sy 7 fantanina manahoana kosa ny amin'ny ankehitriny mova maty ny afomasin'ny fifoazana manoloana ny aizipitony fahavoazany firenena ka tsy afaka hanafaka azy ve sanatria zany misy niady inony zany dia niady eo amin'ny tontolo akapobe io isika zay hitana ny fiamorana amin'ny finoana fandaozana ny fampianarana ary hitantsika zany na dia mpampiandry ny anatra ara-dalàna vita fanokanana ara-dalàna indro vaty ary amin'ny fiangonana zay tsy fata-piaviana raha lazaino fiangonana akory zany anefa koa eo ny fitombony etaeta eo amin'ny maro hitady an'Andriamanitra sy ny famonjena izy eo amin'ny tontolo akaiky zany dia hoe akaikitsika amin'ny fifoazana dia misy ireo milaza teny ho mpaminany kanefa tena mpisandoka manararoatra ny finny etaetan'ireo zay tsy mbola mahalala na arisaina ny ara-pilazantsara sy ny ara-pinoana ary dia araka le teny hoe rembony tokoa reny toy ny biby ty mamitaka azy
ary manaka anazy tsy ho tafiditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra marina dia mamily lalana hiala amin'ny fototry ny fifoazana. Izay ny zavatra hita amin'ny andro ankehitriny. Arak'izany dia hita fa manana ady ny zanaky ny fifoazana. Da sahirana izy miazona ny fampianarana izay tsy misy tsilema natolotry ny ray aman-dreny azy. Toa ny Timoty fa izay tamin'ny andron'ny Paoly. Sahirana izy amin'ny fijeron'ny filazantsaran'i Jesosy Kristy izay nomena azy indray mandeha, satria na dia ny fahasarana ny fiainana fotsiny ihany aza dia tena fakampana lehibe ho an'ny sasany te hanakarainy ho i Paoly ka dia latsaka any amin'ny tsy finoana. Izany zanaky ny fifoazana izay natao handova sy hahajoro ao amin'ny tompo. Ary indrindra maresy lahatra tahaka ny li fehizay ve ny fijoroany ka andreseny ny sampy sy ny sandoka eo amin'ny firenena izay misy azy. Ny fankilazana nisy ataona ny fifoazana zany no iandrandrana tokoa ny famangin'Andriamanitra mba hanavozany ray ny fanekeny amin'ny olony sy ny fiantsony azy ho amin'ny fampona azy. Ary dia amin'izany no hanavozatsika kory havana ny fifandraisantsika amin'ny tompontsika sy ny fanoloratenantsika hanompo azy. Rafitinina ny lazainy eto hoe ny fanavozan'Andriamanitra atsika hiverina sy hivelona amin'ny fitiavana voalohany izay efa nentsonetsika raha teo araky boky Apokalipsy 2:4. Dia ho amin'izany mbola nomezan'ny tompo antsika tokoa ny famelabelarana ty lohateny mavesa-danja eto manao hoe ny afatry ny faniompanokana ny mama eo amin'ny fiainan'ny fifoazana. Tsara zava fa tsy hoe fampidirana na fitondrana fampianarana vaovao. Zay mantsy le fantaniana angizabe, tsy hoe anakorotana ny zavatra efa mitombona na ara-piangonana zany na ara-pifoazana indrindrandrindra na koa familin-dalana ny fampianarana ny fifoazana ty hoe faneom-panokanana ny mpanompony ty. Sanatria zany fa tena fanamafisana orina, famelombelomana, fampiariariana ny fototra sy ny maizy azy ny fifoazana hatramin'ny voalohany. Mampieritreritra zany dikany dia ny hoe tanelanelan'ny tao zany tsy laozan'izay nisy noho ny fiamorana, noho ny fangatsiahana, noho ny fitsofohan'ny reto karazana fanahy zay tsy voafe avari sy avatsy dia nisy sy azo lazaina tsorina izy hoe endrikendrika mpifoazana na saritsary mpifoazana araka ny teny Paoly apôstôly hoe manana ny endriky ny toe-panaraka an'Andriamanitra nefa ho izy mba toy izytsika nandany herina ka ho ny tihetsiketsika be halleluia halleluia any ny tena fifoazana dia le marivo salosana dia ny anay efa totany ela aleony amin'ity metsiketsika ity zay ve ny tena fifoazana tsy tsangamenatra ny amin'izany ny tena fifoazana. Raha amin'ny alàna nisy ataona tahaka izao indrindrindrindra ny amin'ny famelabelarana ny hoe ny hafatry ny faneom-panokana na famatara-panona nina avy amin'Andriamanitra avy amin'ny Jesosy dia velomina ny ray ny asan'ny fifoazana zay asan'ny fanahy masina hatramin'ny voalohany. Izany no asa miariary ary miaraka amin'izay tsy ny ty hoe fanahy masina miazy ty fa fampiarariana tokoa ny fiandrianan'i Jesosy Kristy tompo izy ary mandala miaraka amin'izany ny fahefan'ny soratra masina dia ny tenin'Andriamanitra irery ihany. Rehefa tsy miorina amin'ilay vatolampy zay tompon'ny finoana dia Jesosy sy ny soratra masina na ny fahefan'ny irery ihany dia tsy izy zay le lazaina hoe sandoka ho itsika. Ka raha ny lohatenin'ny lahateny voalahatra eto ho apasantsika eto ina mola izy dia ny hoe ny afatry ny faneom-panokanana ny mama eo amin'ny fiainan'ny fifoazana. Mametraka fantaniana zany ry avako dia ny hoe midika inona rinona marina ity faneom-panokanana ity. Voalohany midika inona ho amin'ny mama izy aloha dina hoe mahafahafo zany kizy no naovana faneom-panokanana dia midika eny tompoko nandinika dia nandinika an'io mama ary tsy avy hatrany dia nanaiky izy fantatritsika loatra ny tantara fa nakafototra izy ny raha toetra izy voalohany avy amin'Andriamanitra tokoa satria sanatria zany ary avy amin'ny tompo inona ny tena fikendren'i Jesosy ny amin'izany ary inona ny tokony hankatoava ny fanatanterahana zany ary efa nambaran'i Jesosy ny amin'izany dia ny orooro izy mangitakitaka matahotra mandrakariva ho izy ny amin'io fa tsy hoe za zany tena isandra sanatria tsy tao aminy zay ny dika ny faneom-panokanana ho amin'ny mama dia araka zay fa nanindreny ny tompo azy ny entsomo azy na nanganany azy ho ray aman-dreny ny fifoazana zay natao hanome ohatra na modely ny amin'ny firaisana amin'i Jesosy sy ny fanompona an' Jesosy hitarafana an' Jesosy eo aminy sy hitarafana ny fiainam-pifoazana tamin'ny alalany. Zany dia araka ny tenin'ny Paoly apôstôly manao hoe manahafa io izy dia tahaka ny anahafako an'i Kristy. Fantatritsika io tena amin'ny Korintianina io
faharoa midika inona ny faneom-panokanana ho an'ny zanaky ny fifoazana rehetra ary tsika le fandena satria hoe afatra ho eo amin'ny fiainan'ny fifoazana ka dia imama maray aman-dreny azy manjetsika dia nitondrona voalohany ny faharoa dia ny zanaky ny fifoazana araky ny fanonona azy fantatsika loatra tsakanavaka amin'ny mahazanaka mandova ny teny fikasana ny zanaky ny fifoazana dia araky ny voasoratra hoe amin'ny anaran'ny tompo ianareo ny zanaky ny mpaminany sy ny fanekena nataon'Andriamanitra tamin'ny razanareo raha hoy izy tamin'ny Abrahama ary amin'ny taranaka ao no hitahina ny firenena rehetra ambonin'ny tany zava-dehibe zany misy zany hafatra avy amin'ny faneom-panokanana atanteraka ty hoe zanaka natsangana ary mandova ny fitahina ary miaraka amin'izay tendrena koa mba hitahy na atonga fitahina ho an'ny firenena rehetra ambonin'ny tany teny menan'ny Abrahama nefa taranany amin'ny fonona rehetra koa zany. Ny fahatelo midika inona ny faneom-panokanana ho an'ny asan'ny fifoazana eto dia ny hoe asan'ny fifoazana amin'ny asan'ny fanahy masina azy dia ny fanahy masina izay vavolombelona mpitondra ny afatra ny filazantsara herin'Andriamanitra ho famonjena izay rehetra mino zay nasaina hoe herin'ny fifoazana ny tompo Jesosy ny fanahy masina ny tenin'Andriamanitra sabatra ny fanahy ary nahery ro ray aman-dreny rehetra zao tahaka ny roa apôstôly sy ny mpaminany fezay zay ny voalazany soratra masina hoe nahery izy tamin'ny teniny ary nahery izy tamin'ny asany matoa isika manao ny asa famantarana araky ny tenin'i Jesosy izao ny famantarana anaraka izay mino izy zany hoe zay nandray ny tompo ary indrindrandrindra miazona ny tenin'Andriamanitra mahery izy ka manana fahefana rehetra amoka teminy amin'ny anarako ametra tanana amin'ny marary izy dia ho sitrany reny na inana fanafody na poizina sy ny sisa antsy avoany zany satria mahery sady lehibe lay ho aminy azanika fifoazana tsy zay ve tompo ka aza mety ambakaina ry avako aza mety ambakaina ary zany ny anton'izao fitarihiten'izao mba hahafantarantsika mazava mihitsy hoe manolony reto zavatra amin'ny famafao rivo mpampianara milaza hoe atony tena fanahy masina zaroko ndray mandeha tamin'ity elanany ity amin'ny digy zany dia nisy hoe tonga ny fifoazana lehibe zany ka tena fifoazana dia nanaovana an'ireny mpanao ngeza be publicité reny zay ote mba afako ty ka eo no ahitanao azy hoe aza tetan'ireny foana mialoha fanamboasana arak'izay reo voalaza telo hoe mama zanaky ny fifoazana sy ny asany dia anao fanamarihana sy teny fampitandremana zay verina efa tsara atao ny fanamarihana zay atao dia satria resaka ny amin'ny fiainan'ny fifoazana tsika ry avako ary manoloana reo endrika amin'ny sandoka samihafa voalazantsika miseho ery mipotra etsy dia tsara ny anaovana reto fanamarihana manaraka reto ny voalohany ny toby na toby fifoazana amin'ny alanany toby lehibe zany misa efatra ny toby lehibe to Madagasikara dia ireo notoerana sy foibe nanorenan'i Jesosy ny fifoazana sy ny asany indrindra amin'ny alanany ray aman-dreny izay natsangany tamin'ireo arak'izay dia sarotra ny miresaka ny amin'ny fifoazana sy ny asan'ny mpiandry ary asa-paminaniana ao anatiny satria io nge mampireary any sasany ivela ny toby mpifoazana raha ny fanahy masina Andriamanitra koa no nanondro ary Jesosy no nanendro zany aona hoy Jesosy nisy ny anahana matsiny ray mandeha ty ilaina tokoa ve ty toby ty roneny tsy zahotry izy nanendra an'io fa Jesosy aona ny hevitry ny tompo tsangam-batona tsangan'Andriamanitra hitoetra mandrak'izay ny toby ka tsy azo ravana ary tsy hay ravana mazava zany ary dia miaraka amin'izany ny asa rehetra zay atao ao aminy fampianarana sy afatra ray aman-dreny ny teny fikasana noraisina tamin'ny alanan'izy ireo ny fitaizapana ho an'ny mpiasa sy ny zanaky ny fifoazana rehetra faharoa amin'ny fanamarihana ny toby dia raha manana fa misokatra tokoa ho an'ny olona rehetra tsy avahana izy zany avy amin'ny fiavin'izy an'izy io na manana na tsy manana na mahay na tsy mahay tsia zay rehetra manao Jesosy dia tsy mba ho lavitra mihitsy ny vokatra zay dia zao toy ny mora ny miditra ao amin'ny toby eto zao tsika dia midanadana ny varavarana ary dia hoe isaorin'Andriamanitra raha ho avy ny olona kanefa isika tsy malala hoe olona vai iny ary tonga eto ny fantatra mantsy ary tsikaritry ny tompona andraikitra rehetra dia zao misy avy amin'ireo tsika moa tsy manam-pahavalo fa teo hoe avantsika ireo reo tsy miankiny zany na secte zay mitsofoka mihitsy ary eto zao dia misy za ro matsikaritra eto ka tsy hoe sanatria fanamelohana zany malalaka ny fon'Andriamanitra zao manefa raha miditra amin'ny toby ary indrindra manatrika fivoriana
isa taona lehibe tahako zao daoko tsy ho adino fa toerana fananganana sy fampiorenana ao fanjakan'Andriamanitra zay matoby mitoby ary ny antony amelan'Andriamanitra hoe fahalalahana ity dia no fampiorenana amin'ny fahalalana ny fototry ny fifoazana izy fa tsy niakana sombotsombon-javatra zay entina nivoaka ny velany hanaovana afakana tahaka fotsiny nisariana ny olona zay mbola tsy mahalala ity zany tany Karamalalo zao dia nisy zany andeha fiara anankiray iray manontolo ro avatsika ireo za tsy hanonona hoe avy amin'ny inona izy io fa dia ity zany dia finaritra dia maro ny olona kanefa ay tsy zanaky ny fifoazana izy fa mbola tsy ao anatiny izy. Fahatelo, ny fandovana mivantana ny mama dia nomeny Jesosy ho an'ny zanaka zay miray teny fikasana sy fiantsoana ary miombona antoka aminy araky ny boky Isaia zay nivakiana tamintsika teo. Inona ny dikan'izany? Misy milaza ny hoe satria mamy efa tsy etsitsony dia izy nitendren'i Jesosy isolo azy tsy efa rentsika ve zany mihoatra ny ray mandeha eny tompoko ivelan'ny asany mamy zany zao no azo lazaina tsy azo ekena ny isiany solokina ny fandovanany mama ivelona ny fototry ny nanorenan'Andriamanitra ny asany. Mama dia tsy misaraka amin'ny fototra sanatria ary fantatsika loatra ny amin'izany ary izy dia nataon'Andriamanitra ho fototra ary andro lehibe farafahakeliny zay ankina ny asan'Andriamanitra mba haharitra. Fanamariana faefatra, ny fanehoam-panokanana dia nomeny Jesosy ho an'ny fifoazana toby lehibe efatra ho azy manontolo zany ary isaoran'Andriamanitra miasa amin'ny fanahy masina ny andresy lahatra reo tompona ndraiky sy say aman-dreny amin'ireo toby rahavavy raha lazaina niarana notrona ary mbola tonga eto mandraka kehitriny satria matsiary fa miray aina ray vatsy miray antoka ny ao amin'i Jesosy indrindra ny amin'ny fanomezana lehibe toy izao ary ny antony dia ny hoe ho fanamafisana ny asa zay naorona tamin'ny alalan'izy efatra ireo ary ho azy ireo ihany zay ho gazava satria ireo ny fototra sady angady nananana ny fifoazana tsy misy fototra fahadimy na fahaenina tsy misy eo raha misy manao zany dia avy amin'izy tena zany fa ny tompo tsy manendry zany eny tompo fahadimy izy ireo toby lehibe efatra miray tanteraka amin'ny fiangonana na reny mpiangonana antsika dia nataon'i Jesosy ho an'ny fiangonana ny toby lehibe efatra sy ny asany sy ny fiangonana ary ho amin'izany nanomezana ny fanehoam-panokanana amin'ny mpanombony ary amin'ny alalana ny fiangonana dia fahasoavana ho an'ny firenena na amin'ny alalana ny firenena dia ho fahasoavana ho an'izao tontolo zao. Fahaenina amin'ny fanamarena zava-dehibe manokana sady tokana tsisy faharoa ary tsy misy takalony ny fanehoam-panokanana sy ny afatra nampitain'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny fanehoam-panokanana zany dia tsy azotsika maivanina natao tsinitsinina izany toy izany koa ny tantara sy fampianarana ary afatra ray aman-dreny zay manana ditsika atsiany ireny isaky ny fotoana nisy atao am-pifoazana dia araky ny teny mama ray aman-drentsika manao hoe azadino i mama ho izy aza velanareo ho faty ny fahatsiarovana mampisainitsainy io zavatra io tsy hoe sanatriga hoe azafady tahaka ny amin'ny hafa dia hoe atao hoe masindana masimbavo zao isika hoe ivavahana tsy am'izany tsika tsy am'izany mazava loatra zany fa ny mety tsy azo adino dia amin'ny alalany mama no miraisantsika antoka koa amin'ny fanekena sy ny teny fikasana zay ny tanteran'i Jesosy tamin'ny alalany aleo azavany amin'izany. Fanamariana fafito farany famantara-panekena nataon'Andriamanitra eto Madagasikara sy ho an'ny Madagasikara ho mariky ny fifidianany azy ny fifoazam-panahy sy ny fanehoam-panokanana miray antoka ary ao anatin'ny fifoazana ny fanehoam-panokanana amin'ny mama ray aman-drentsika koa dia izany no antony hoe zahantsika mpafantatra bebe koa ny aminy amin'ny alalan'izao famelabelarana zany hoe fanomezana sarobidy zany ho antsika ary satria sarobidy dia manam-pahavalo izy dia zany no hitarenantsika amin'ny fiambenana fitandremana ao nytafika zay ataon'ny devoly teny menantsika ny apokalipsy 2:10 indrindra amin'ny dininy 7:10 manao hoe satria tsy naofoka ny devoly nanafika ny reny na ray aman-dreny dia mifototra ty amin'ny zanany izy tezitra tamin'ilay vehivavy ny drakony izy ka lasa nandeha hiady tamin'ny zanany sisa zay mitandrona ny didin'Andriamanitra sy mitana ny filazanan'i Jesosy. Hoy ny tenin'ny mama mampitandrina izy zany rehefa vita io asa lehibe io izy jasika ny fanehoam-panokanana dia ho avy eto amintsika fanahy sandoka hamitaka. Mbola teo amin'ny toby 730 fitambem-polo hektara izy ny teny an'io
dia ho avy eto eny tompo ho avy io raha tsy mitandrana antsika ho izy tandremany indrina koa sanatria tsy hanao sampy hivavahana na ho fitaovana amin'ny anton'ny hafa andra ny faneom-panokanana fa ny faneom-panokanana dia fiasana teo ampiaratanan'Andriamanitra ho fanehoana ny voninahiny hitoriana ny fahamarinany ho fandraisana lahatra atonga ny fanekena ny finoana ho famonjena mazafy izy zany azo lazaina toy ny hoe fitaovana izay mampita hafatra izy zay ihany no azo lazaina fa rehefa tsy eo lay hafatra ary indrindraindrindra lay mpampita hafatra dia Jesosy dia tsy manana ny heviny maizy azy efa neom-panokanana zany sanatria tsy misaraka amin'i Jesosy ny fanambarana azy sy ny soratra masina mandrakariva ny faneom-panokanana ary io no mahatonga mama hiady varotra mandrakarivany amin'ny hoe soatiny boky mba tsisy anodina ny hevitry ny faneom-panokanana tany an-danitra dia vehivavy mitafy ny masoandro ary misy satro-boninahitra kintana 12 amin'ny lohany mama vorahavana Germaine Nenlava ny fanazavana ao amin'ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny baiboly zany dia milaza ny amin'ny famirapiratany voninahitra Jerosalema tsy diso io zay mifanatitra indrindra ny amin'ny voalaza ty amin'ny Isaia 4:20 hoe tahaka ny vady napetraka ianao izy nefa tsy narina milaza vehivavy zany fa eto izy dia azo lazaina marimarina fa teo amin'ny ray aman-dreny nanatanterana azy atsakany sy andavana ara-tantara fitindro moa zany mba tsy lava loatra tamin'ny fotoanandro sahiratsaina izahay tao anatin'ny fikirakarana ny fandaminana ny oendrika io saro-boninahitra io dia nangataka mafy tamin'ny tompo hoe inona Jesosy io ny tena hevitrao hamaranana izy ity entina mampiray ny tenindreo fiangonana sy nireo ravindreo aty ambony sabatra ve satria hoe ten'Andriamanitra sabatry ny fanahy lefona ve sy ny sisa dia izay nisaorana ny tompo mamaly vavaka jereo izy ny apokalipsy 2:20 satro-boninahitra misy kitana 2:20 rehefa natao ny kitana ary kitana inona moa zany dia manondro an Jesosy le kitana fitarikandro voalaza amin'ny apokalipsy le amin'ny toko farany natao tsara ny refy dia nitombona nitsakany sy andavany zany vita tanteraka somatsara ny fahasoavan'Andriamanitra ny satro-boninahitra zay isan'ny tena nanahirana indrindra tamin'ny nanatosana io asa masina io ny vavaka no niaraka mandrakariva amin'ity asa masina ity nisy fanambarana amin'ny vavaka zay nataon'ny ray aman-drenitsika ny voalohany amin'ny aran'ny tompo ny fitsanganan'io asa io dia fitsangananao Jesosy asio fanangananao anay amin'ny herinao sy ny voninahitrao dia misaotranao zay manangana tandrom-pamonjena ho anay zava-dehibe zany dia raisiko ho azy zany raisinao anao zany ry havako satria fanomezana avy amin'Andriamanitra raha ny amin'ny fahatanterahany teny fikasana lazaintsika hoe hafatra dia tsy tonga ho azy izy io fa misy fototriorenany dia ny fanekena ary miaraka an'izay ny famatoran'ny fanekena sy ny teny fikasana mifamatotra izy roa reo ny fanekena dia tsotra izy ny tompo milaza hoe zaho Andriamanina ary izy oloko dia manambara firaisana antoka zay ataon'ny tompo amin'ny olom-boafidiny zany ary fifatorana matanjaka tokoa zay tsy hain'ny olombelona vahana ny fotom-piorenana amin'izany dia ny rano Jesosy rano fanekena mandrak'izay ary tsy misy faharoa tsy misy mahasolo azy araka ny voasoratra amin'ny Hebreo 13:10 inona no antoka zao le antoka ny fahatanterahany asa famantara-panekena voatondro eto no antony mahatateraka koa ny teny fikasana zay no antony lazana fa raha vita ny asa ary tanteraka somatsara ny faneom-panokanana amin'ny mama araka ny Exodosy 7:20 na toko 7:20 tandren'ny tompo ho tanteraka miaraka amin'izany keo mitovytoko izy dia ny Deutéronomie toko 7:20 zany rina ny andininy voalohany ka hatramin'ny 4:20 dia anetrantsika miverina mamaky zany zay ivina fotsiny dia ny andiny 2:20 azo zay na tena hoe fanalahidy dia hoe ho voaka anao ny lanitra ho izy fitahirizana zay ny rakim-pitahina na ny ranonora-pitahina sary mahafinaritra indrindra zany zany hoe ho avy izy ka tsy hiverina foana dia misy afatra dia ny teny nataon'i Jesosy tamin'ny mama atao hoe afatra izy moa eto fa baiko tanteraka misy izy tamin'ny fotoanandro tao amin'ny 700 volana septambra zany taona 577
raha ekenao sy vitanao sy ny zanakao io asa eo izy dia andresy mandrakizay ianao sy ny zanakao ary tsy ho faty mandrakizay ny anaranao sy ny anaran'iry ireo. Misy toy ny izy iny raha ny marina taditsika hoe raha ianao kosa mandao izy dia ho tsoahako ny fitahiana rehetra zay nomeko anao sy azony olona rehetra tamin'ny anaranao miverina amiko io Jesosy ary ho foanako tsy ray mandrakizay tsy ny anarana hoe ny lava sy ny zanaky ny lava zavatra sarotra loatra zany. Zay zay teo moa dia tsy olony zany mba mitsova olombela kely dia araka le teny hoe na dia nipaingitro any anjera azy ary fa dia zara raha avy ny aina satria zavatra mahafaty mahatorana ny mandreany zany. Dia mbola andavy ianao dia sarotra be hoe Andriamanitra tokoa ve Jesosy tokoa teny mama manendro zany sarotra zany. Ny teny fitsasana dia hoy ny tompo aorotro ny fanekeko amiko so aminao mba mitaranakao mandimby ianao hatramin'ny taranaka fara mandimby ho fanekena mandrakizay mba ho Andriamanitra ao sy ny taranakao mandimby ianao inona ny antony fanekena dia ny hoe Andriamanitra manorona ny fanjakany ato amintsika ary isika ho aminy rehefa zay dia ho taterahany ny teny fitsasana ary zay ny tapany manaraka eto hoe omeko anao sy ny taranakao sy ny tany fivahininao dia ny tany Kanana rehetra fe zay ho fananana mandrakizay ary ho Andriamanina mandova ny fanjakan'Andriamanitra zay raha ny tena marina sy ny fitahipana rehetra ho aminy manana ny Jesosy ary miaraka amin'izay dia omeny maimaimpona hoy Paoly ny zavatra rehetra ho antsika zay mino sy manompo azy. Ny fanambarahana mikasika ny mama miorona amin'izay fanekena zay zany tsara zavatra amako mama dia nanao fanekena tena tsara fatotra ary mahafatotra tamin'i Jesosy. Zay no natonga an'le hoe nahery ny mivavaka nataony rehefa mama mivavaka mivalina izy dia gaga ny olona noho io fanekena io. Azo antoko zany ny fanambarana zay nataon'ny mama satria fototry ny fanekena sy avy amin'ny fanekena misy antoko any anazy fa tsy dia hoe na isoratra masina fotsiny izy sy ny tahaka izay ka mikasika azy voalohany indrindra dia zao ny fanambarana ny anaran'ny tompo ho fantatry ny firenena rehetra izao no nanokanako anao dia ny tarafana an' Jesosy eo amin'ny fiainany sy ny asany sy ny dikan'izay zany ho fantatry ny olona rehetra fa mpaminaniko ianao izy zany hoe tsy mamitaka fa mpaminaniko marina ianao. Miaraka amin'izany anefa dia nisy fantaniana atao mivaivay napetraka Jesosy tamin'ny mama tsy mora manaiky venao hiaritra zay ny aretako izy ohatrany hafafa ry fahasoavam-be dia tiane ohatrany fijaliana fahoriana valina eny tompoko ary itsaroantsika fa nisan'ny teny na zay mama indrindraindrindra takeorina no hoe zavatra niriko indrindra zany hoe maritiorako izy ho an'i Jesosy volamena zany izy mason'Andriamanitra ary dia zay azo lazaina hoe antony fanekena. Misy tokony efa omen'ny tompo araky ny ombonanareo fijaliana amin'ny Kristy i Petera dia mifalia mba hiravoravonareo indrindra amin'ny fisehon'ny voninahitra io zava-dehibe zany tsy hoe fahafatesana no antony fa mitondra voninahitra mavesatra dia ny fanjakan'Andriamanitra ato amintsika tsy maintsy misy tsilo hiaretany nefa ny tsilo zay ny aretan'i Jesosy no narafitr'Andriamanitra ho satrim-poninahitra anandratany azy ary tenenantsika tokoa hoe ny fiaretan'i Jesosy ny tsilo ny otatsika no nanaova ny fanavotana ka ny fietreny no nanandratan'Andriamanitra ray azy mandrakizay araky ny Filipi amina fantatritsika tsara toko faharoa ny andinin'ny fahaenina zany. Inona ny votoatikafatra zay entin'ny faniompanokanana dia ny fikasan'Andriamanitra zany voalohany ho an'ny rehetra ho an'ny olona rehetra mitondra fanavotana ary mitaona ho amin'ny fihavanana amin'Andriamanitra. Isaorana ny eny tompo Andriamanitra ny Israely fa nitsinjony olona izy ka nanao fanavotana ho azy izy no nanantsika fanavotana amin'ny rany dia ny famelana ny fahazosoantsika araky ny aren'ny fahasoavany izy no fihavanantsika ary tonga izy ka nitory teny so mahafaly milaza fihavanana taminareo zay lavitra sy taminay zay akaiky koa hoy Paoly izy ny manomeloko rehefa zany Kristy Jesosy no efa maty eny sady nitsangana tamin'ny maty koa ka mitoetra eo amin'ny tanana kavanan'Andriamanitra ary mifona ho antsika zay ny fanavotany hoe ny famelana ny helokontsika araky ny epistily ny Efesiana toko voalohany ny andininy fahafito fa Kristy Jesosy no mpisorona be mamindra fo sy mahatokiny amin'Andriamanitra mba hanaovany fanavotana noho ny heloko ny olona mivavaka ho antsika tokoa izy ary dia rafitra ho tononkalitsotra zany manao hoe ny fivavaky ny tompo sanatria tsy teny foana
izy tonga ho mpanompo tsy anotaniana hoe nahoana fa fivavaka mahery manangana ny indray sy amerenany iny very mba hiavana amin'ny ray ho an'ny fifoazana ny faniompanompanana dia fiposahany voninahitryandriamanitra ary fanomezana tokipana votana ahoana zany masoandro ny voninahitryandriamanitra mampatsiaro ny malakitoko fahaterandiny faharoapolo ho any zay matahotra azy sy manompo azy dia hiposaka ny masoandro ny fahamarinana ho izy misy fanasitranana indrindra ao aminy rehefa zay dia mipaiky ny tompo mitsangana miasa vafa tonga ny fahazavanao ary ny voninahitry Jehovah efa miposaka aminao lehibe indrindra zany tsy haiferana zany io nampiororana Isaiafa izay raha nanasika ny voninahitryandriamanitra izy lozaka maty ahozy izy kanefa tsy ny ahafatiny misy io ny voninahitryandriamanitra eto fa ny anavitra ny amonjy ary dia miaraka amin'izay tokoa dia mampahery ny tompo ny Israely ny olony hoe ampionony ny oloko Andriamanitra reo mitoriteny so mahafalika laza amin'ny fa vita ny adiny voavela ny elony tsisy intsony ampahory azy tsisy hitarainany tsy misy atahorany fa fiadanana mapetraka ny tompo ho aminy ho an'ny asany fifoazana inona no hafatra entin'ny faniompanompanana fanaposana ny mazava sy fampiavanana amin'Andriamanitra ary fitarana fanotarana ny asan'Andriamanitra zavatra lehibe loatra izany ao anao iny tenin'Andriamanitra ny olona zay mandeha amin'ny maisinao izy dia mahita mazava lehibe zay mitoetra ao amin'ny aloko ny fahafatesany no iposahany mazava ary ny fampiavanany Andriamanitra amin'ny Kristy no mampiavana zao tontolo zao taminy ka tsy nanisany fahadisoany ary efa napetrany aminay ho Paul ny teny fampiavanana koa dia iraka na ambasadora solon'ny Kristy zahay toa n'Andriamanitra mampangataka anay aminareo solon'ny Kristy zay ka mangataka indrindra aminareo hoe mihavana amin'Andriamanitra ny inareo zay no faniompanompanana dia famantarana ny amin'ny fampiavanan'Andriamanitra ny asan'ny faniompanompanana raha fitinin'izy dia mampatsiaro ny afatra voatendry ho an'i Jeremia manendrenao anapahefana izy amin'ny firenena mba androdana andrava anjera ary rehefa avy eo dia amboly sy anangana ravana ny asan'ny faharatsiana ny asan'ny devoly ary atsangana fanjakan'Andriamanitra fandrotanana ny sampy izy voalohany indrindra na ny sampy hitamaso na ny tsy hitamaso na ny sampy taloha iny mam'izay na ny sampy moderna fitaomana ho amin'ny fibebahana miaraka amin'izay ary fitarena ho antsika ho amin'ny fanoratena hanoro sy hanompo an'i Jesosy tompo sy mpamonjy tokana izay inona sy toriana mikasika ny fitaran'ny tenin'Andriamanitra tokoa dia hoy ny tenin'Andriamanitra hoe mbola zavatra kely foana raha tonga mpanompo anaratra ny firenen'i Jakoba ianao sy ampodin'ny Israely tsisa voaro omeko fanazavana ny jentilisako ianao mba ho famonjeko hatrany amin'ny farany tany Isaia 4:10 moa dia milazany hoe tario tsara sy tolomafy ny tsy madainao zany hoe oka hivelatra tsara mihitsy ny fanjakan'Andriamanitra ankoatra ny teny fikasana dia misy fanambarana roa lehibe ry havako azo vantana tamin'ny lalan'ny mama avy amin'i Jesosy zany ny amin'ny fanatanterahany ty faniompanompanana ity ny voalohany amin'izany dia hoe miteraka fifoazam-pana lehibe manomboka eto Madagasikara ka hatrany amin'ny farany tany zao asa lehibe zao ny faharoa dia fifoazam-pana lehibe ka farany mialohan'ny fiverenan'i Jesosy fanambarana profetika io ary dia nolazaina fa ny fanehoana ity asa zava-masiny ity dia fitsarana koa mialohan'ny fitsarana fanany ahoana zany fitsarana ho fanamarinana izay mibebaka izy fitsarana matsy dia hoe fanamelona avetrany tsy fa fanavany izy aloha famantarana izy hoe iza no an'ny tompo iza ny tsy azy iza mibebaka iza tsy bebaka iza ny mino iza ny tsy mino fitsarana ho fanamarinana izay mibebaka ary ho fanamariana izay mandahy ko izay mandray azy dia ho tretriky ny fitahin'Andriamanitra izay mini mandahy kosa dia fa voatsaran'Andriamanitra izy dia nampiana fantelony eto na dia roa lehibe ronany ny tena fototra mikasika ny Madagasikara ny eto Madagasikara hoy Jesosy tamin'ny alalan'ny mama ho avy ny andro rozy izay amoazako ny olon-kendry sy ny manatsaina amin'ity firenena ity ka ataoko vavolombelony ny asako izy ampiaritrehitra antsika rehetra zany ahoana no mahatonga ny tompo anoiny io raha teny foy satria ny fifoazana teto Madagasikara dia niainga avy tany ambany ravikazo avy any ambany vohitra ary io no mahatonga fiheveran-diso amin'ny olona tanàn-dehibe hoe reny le fifoazany tsy nahita fianarana loatra zareo ry neny lava tsy nandia sekoly
ka ny sekoly tety ngamba tsy nidiavo ny fanontary dia tany izy nga misy sekoly amboniny izay no izay no fandehana izy io zay ny asan'Andriamanitra ny amin'izy io raha feheziny zany natao ho an'ny firenena araky ny teny hoe zao i Jehova no andrasan'ny nosy Isaia 1:7 mikasika ny zanaky ny teny fikasana inona ny fandraisan'ny faniompanokanana ary amin'ireo arina no afatra zay noman'ny tompo ho azy zao eto teny hoe ny fifidianana ny zanaka mandova ny fidy anareo zanana mandimby azy izy mihoatra ny firenena rehetra tahaka ny am'izao anio izao ka rehefa milaza ny zanaky ny teny fikasana dia zanaky ny fifoazana rehetra aloha zany voalohany indrindra ary dia ao anatin'ny zany manokana kosa ny zanaky mama zay tendren'ny tompo iara-miasa aminy ireo nefa tsy hoe sanatriana avatena na ireare fa tahaka amin'ny mama ray aman-dreny zay fantatry ny abeny fahasoavan'Andriamanitra atao aminy fa tsy hoe nataony ho azy tenany fa nanana trosa izy tahaka ny Paoly milaza hoe manana trosa amin'ny olona rehetra aho ny zara azy ary dia anterina fa mama dia natao ho an'ny fifoazana rehetra tahaka an'ireo ray aman-dreny tsirairay avy tao amin'ny isaky ny tompotopoko fananana iombonan'ny apôstôly ny fananany fifoazana rehetra dia hoy ny teniny ray aman-dreny tsy ho ahy ho izy ny faniompanokanana fa ho an'ny zanako rehetra na ny nahita na ny tsy nahita na ny nahalala na ny tsy nahalala dia tiako ny zanako tsirairay hanana ny boky momba afatra lehibe zany dia aza manao hoe tsy zanako mama fa rehefa tonga eto tsika ty tsy hoe fiangonana tsotra fa toby ary amin'ny toby dia misy teny fikasana na mety tsy nalala anao antramin'izay nefa tonga eto amin'ity andro ity dia io ny teny ho anao na ny nahalala na ny tsy nahalala na ny nahita na ny tsy nahita ho azy mama ho azy faniompanokanana ho azy ny lova amin'ny teny fikasanany amin'izay tamin'ny fanamina masina ny taranaka dia naseho indrindrandrindra tamin'ny roa lazainy hoe amponga ben-danitra zay miloko izy tao ny volomparasy tao amin'ny mena sy ny hafa koa ary nenanerana laklosy volamena 420 ny ahoana no amponga ben-danitra ny hevitra tsotra moa raha adika izy dia ny hoe satria maro voany ao anatiny dia mifandraika amin'ny Isaia 4:20 zany hoe ny zanaky mitondra tena ho izy dia maro noho ny niteraka dia reo le amponga ben-danitra mihitanareo hoay tsy hita izy zany ngamba tamintsika zay nahalana amponga ben-danitra ninona tsy izy ndeha voazako ty dia isaiky ny ao anatiny tsy isy nanao an'izay fa ilazaina ny hamarony izy reo ary zay ny hamarony zanaky ny teny fikasana zay no hamarony zanaky mama zay no hamarony zanaky ny fifoazana tsy tisa izy reo satria zanaky ny fanahy masina avokoa dia tamin'ny fotoan'andro moa dia mba mizara amintsika eto a fa rehefa nandeha zany nijoro ny ray aman-dreny amin'ny taty amin'ny fiangonana fa nisalotra io fanamina masina io dia mihetsy reo amponga ben-danitra reo don'ny laklosy na mandona ny laklosy dia mamoaka feo tena madio reny ranorana mitaika reny dia renao hoe mifona amin'ny teny fa tsara ny zava-maneno fa mbola tsy reko tamin'ny zava-maneno ininina feo avoakan'izy reo zavatra lehibe ny amin'izany hoe taranaka masina dioviny ndraisina ho an'ny tena tokoa izy reo mba hanambarany voninahany dia angonon'Andriamanitra ho zanaky ny teny fikasanireo ny amin'ny fahitana ny mena ny Ezekely zany ireo taolana maina zay miaka atao amin'ny sa iny fanofanatona no ny fiasan'ny herin'Andriamanitra dia nitafiana nofo ary indrindra dia naminany Ezekely amin'ny hoe andraisany ny fofinaina dia ny fanahy masina na eo azy zany dia ny tena fikendren'Andriamanitra dia hoe mba io ray ihany izy rehetra mba io ray ihany ny zanaky ny fifoarana ray ihany ny zanaky mama amiray fo ampandroso ny filazany tsara araky ny Filipianina 2:7 ary mame voninahitra ny tompo dia hoy ny ray aman-drenitsika tamin'ny daty 5 avril taona 770 atolotra Jesosy ho anareo ankehitriny ho izy ny fanjakan'ny lanitra nareo zanaka rehetra ho tanterahany ho anareo ny fitahiana ary mbola ho hitanareo tokoa izany ka dia ho tsaroanareo amin'izay fotoan'izay hoe izao ny teniko izao fa ho tanteraka aminareo tokoa izany toy ny fianianana zay nataony mamy io teny tompoko hoe tsy mandainga izy satria Jesosy eo aminy sanatry dia sy tsy mahay mandainga ary ny teny fikasam-pitahiana moa dia Deutéronome ho itsika 20:20 anetranotsika miverina mamaky azy ny fototra dia ny fanekeny izaho dia zao ny fanekeko aminy fanaiky zao aminao teniko nomeko anao tsy alina aminao mivavanao mivava ny taranaka anao mivava ny taranaky ny taranakao hatramin'izao ka ho mandrak'izay
hoy Jehova satria fanaka voafidy tokoa reo ary atao mitondra voninahitran'Andriamanitra dia izy mitondra ny afatra Jehova Andriamanitra. Jesosy miresaka sy mampianatra ny vantana ny zanaka, zany koa milova ho an'ny taranaka. Dia tahaka ny nataony tamin'ny ray aman-dreny zany. Ny zanakao rehetra ho izy dia fa samy nampianarin'ny Jehova ary ho be ny fiadanany zanakao. Mifona amintsika ny teny fisany tena mampalahelo indrindra. Raha mahita hoe zanaky ny teny fikasana, manazo famoram-po tamin'ny tompo afaka nanatony ray aman-dreny lehibe nefa feno fitiavana, dia nahazo teny fikasana, nahazo vavaka. Ankehitriny tsy mahalala akory zany hoe feon'Andriamanitra. Io ny teny fikasana. Jesosy ao aminao, miresaka aminao tahaka ny resahany tamin'ny mama. Ahoana dia mora ho fitahana feo sandoka iresetsika satria tsy miorina amin'ny fototra izy. Azo atao hoe azo raisina tsy azo raisina Jesosy teo amin'ny mama, na ny fanjakan'Andriamanitra teo aminy, sarotra io. Zany mantsy ny zavatra hitsy zany. Ary mahazo indrindrandrina ny kristiana tia tanàn-dehibe. Maro samihafa ny fikambanana, be ny radio enoana, gazety sy ny sisa, tsy fantany tsonikory zay inony rehefa avy eo. Fa rehefa menasy ianao ny tena fototra, hazo mafy ny tompo mba tsy hisaka ny sarym-poninahitra. Fehitsika zao famelabelarana izao amin'ny anaran'i Jesosy. Ny faneom-panompanana dia famantara-panavotana tokoa izy. Ary miaraka amin'izay dia miady ho antsika Jesosy. Sarotra ny fitafiana ady izy ary ady mandresy. Ny teny mama hoe Jesosy tia miady ho izy satria mandresy izy. Dia teny nandro-tanterany Jesosy menantsika ity Isaia 7:20 ny anaran'ny tompo. Ny akanjo fahamarinana tahaka ny akanjo fiarovatratra izy ary fiarovan-doha famonjena ny teo amilohany. Ny akanjo fahamalina izy eny nandray ny fahasaro-piaro akanjo ivelany izy araky ny asa natao amaliny dia afatezerana amin'ny rehetra ho an'ny fahavalony, famalina ho an'ny rafiny ary ny nosy dia ho valiny tokoa. Ina ny hevitro teny io? Misy mantso i Jesosy tamin'ny fotoan'andro manao azy ho tompony Madagasikara. Raha tsy lazo hoe ranony fa fakapana-mahazo ary ny devoly indrindraindrindra mireharehana io. Zay ny tompony ty fireneny ty, zay mibaiko azy, anay ny fitondrana, anay ny toe-karena, anay ny arena, zay mibaiko ny olona rehetra. Valiny avy amin'ny Jesosy, tiamo izy. Ahy ho izy Madagasikara. Ahy izy hatramin'ny voalohany. Ary Andriamanitra tsy mamosotra izay ompelan-tanana satria efa nifidy azy indrindrandrindra. Rehefa zay dia mitaona asy ianao riavako ny tenin'Andriamanitra. Voalohany handray tsara zao fanomezana lehibe zao. Ary miaraka amin'izany dia maneho fanoloran-tena, fanavaozana fanoloran-tena ho an'i Jesosy zay efa niantso sy nifidy atsika. Araka ny salamo 100 zay salamo ny faneom-panokanana zay ny fitonina sy nandrefetana ny hira hoe ho an'ilay mipetraka fantatsika zay zokizoky olona zany. Manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy ny olonao dia mazoto manolo tena amin'ny andro anafianao, na ny andro ny herinao zany ho izy fampisehokery amin'ny fiaingona masina tahaka ny ando ateraky ny maraina ho anao ny zatovinao ho voninahitr'Andriamanitra. Mivavaka sika riavako. Famindram-po sitrakao ho anay. Raha mbola miantso anay ianao Jesosy eo ho mpiray antoka amin'Andriamanitra, tsy amin'ny asanao ihany fa ny fanomezana lehibe toy izao zay atsarovanay ny fahamarinany teniny hoe zay nantsony no amarininy ary zay no amarininy no omeny voninahitra. Sahazanao no mameanay zay satria ny ranao latsaka no vidiny zany. Fa matsiaro kosa zay tsy mpanompo mahasoa kory fa tena mpanota tsy mahasoa. Nefa teo amin'izay ny ampiazany ota noara ny fahasoavan'Andriamanitra. Fony mpanota zay dia efa maty amonjy anay ianao ary efa nanomana famantarana lehibe ampitana ny afatry ny fitiavanao. Tanteraka araka ny teninao hoe za mpiandro tsara manolotra ny ainy, hamonjy ny ondrony, hamelona ny ondrony, mpatanjaka ny olony, ampijoro azy, ampitafy ny voninahitra. Zay voninahitra tsy levona mandraka zay mba ho zanaka mame voninahitra izahay ary mame ny haja rehetra manao raitsy to sy ny fahatserovana koa ny mpanompo ray aman-dreny zay fa fidinao nomeno anay. Ny asa rehetra zay natao teto tsy mbola atao eto indrindra fanomezana ny tenin'Andriamanitra. Izany no hanamasinanao ny fiainanay, hanavaozanao anay, ampiorenanao tsara amin'ny fanjakanao mba tsy iova zay tahaka anao Jesosy, raha tsy miova omaly
anio aroa mandrak'izay ho voninahitra ho raisto mitsangana izy ona ka mihazava areheto ny finoana any matanja mitsangana izy ona ka mihazava mitoroatsy hirona ary mahefa mitsangana izy ona ka mihazava areheto ny finoana ary mahefa fiteavana no jiro manazavana Jesu tompono fanilo miano iza aizy pito de izavatsy naharitra mazava sofinaritra mitsangana izy ona ka mihazava areheto ny finoana ary mahefa maro no sedraina efa hitana asa mafy sy taraina niaretana nefa ao Jesosy tsy dianay manjakana mitsangana matodia izy mombana mitsangana izy ona ka mihazava areheto ny finoana ary mahefa tiatano ny finoana ho ampingana tanterao ny fanompona iantsonana fahafanonao manesy de andinatre Maritra andresi izy mojere mitsangana izy